Faly miarabantsika rehetra indray Madame Lewis amin'ity andro anio ity. Resaka kely indray tsika fiadanana ho an-tokantrano tsirairay avy tsy adino zay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra miara ory amin'ny zay fahavoazana misy atamatavy amin'ny firehetan-tsena iny. Tena malahelo satria tsy atramizao tsy zavatra tsara na soa miantefa amin'ny toerana anankiray tamatafa de fahavoazana zisk'izao. Tena mampalahelo be le zavatra miseho tsy hoe inona loatra rehefa de maindray moa zany tsena iny. Tena malahelo fantatsika rehetra moa ka tamatavy kapitaly ekonomika atsika nefa de olana fanesisesy be zay mahazo anazy ny cyclone, ravatrano, main-tsena tsy haiko tsony fa de malahelo ny tena fa de miara ory am'izay trapavoazana rehetra atamatavy eo ny tenako Madame Lewis. Iresaka zany tsika tsy aritra iny amin'ny olombelona zany tsy maintsy miara ory amin'ny vahoaka foana satria ny vahoaka no mahafirenena amin'ny firenena. Iresaka tsika mikasika ny hoe inona marina moa zany ny tena antony nandefasana an'ireny influenceur reny any Russie. Inona ny tombontsoa azontsika ao anatin'izay? Ampiasaina amin'ny resaka inona moa izy reny? Inona marina ny tena hoe tiany tongavana? Inona ny but? Zay zany resaka antsika androany. Inona marina ny antony andefasana an'ireny influenceur reny any? Fa maninona ny influenceur no malefa? Maninona? Misy mpanao gazety koa anatin'izy reny. Fa maninona reny no alefa? Ohatra mikasikasika aina aman-jery. Misy tombona amin'ny Madagasikara avy eo anatin'ireny. Zay teneniko anareo hoe mbola anao ny afetseny ihany ve Russie? Satria tena hitany zareo mihitsy hoe mora influenceur reny fa tena mora influencena koa tsika. Aza mieritreritra hoe nareo hoe influenceur de influencer olona fa nareo tena mora influencena koa nareo. Raha misy aloha ny vohatra eto, raha misy ny mahazo tombony zao de mbola ny Rusianina. Fa aza mieritreritra nareo hoe nitsangatsangana tany fa vidinareo lafo iny. Vidinareo lafo iny. Zao ary isaka manao zavatra mila mandinika foana. Inona moa zany ny but Russie mahatonga anareo mandefa anareo any? Vague 1, vague 2. De mieritreritra zany nareo hoe atsika malagasy hoe tianay ny Russie de misy indray ny teny hoe zareo ara mialina indray anao fa reo ara mba nahita ny Russieko. Firenena ny resaka eto. Ny rapitso, ny hoavy, ohatry ny ahoana, ny valiny reny. Inona ny diany reny tany? Atao inona izy reny? Reny influenceur reny ohatry ny Ethiopie, Mali, Burkina Faso. De rehefa miditra amin'ny toerana anankiray ao ny Rusianina de reny no alainy voalohany ampiasainy mba hidokadoka azy ao mason'izao tontolo zao. Ka na inona ataony ao amin'ny firenena io, na angalarena kibony tany izy ao, de reny no manadio azy. Reny influenceur reny tony amin'ny pays rehetrarehetra zay fa azony. Zay ny asan'ireny influenceur reny. Toritsika gasy zao. De ianareo mandainga ianareo raha hoe hosahy ianareo ka hoe misy zavatra ataon'ny Rusianina ao ka hoe hanadio azy nareo. Ohatra mangorona rena kibony tany ao izy de nareo influenceur ny asanareo de mandio ny Rusianina. Hoe tsara Rusianina, zay tsangatsanga izao no misy tany, izao ny anatao, nitsangatsanga tanao. Mba inona nady ataoko hoe ho anareo tsirairay avy tany, inona amin'ireny ny tombotsoa azonareo raha tsy resaka atsika hoe firenena. Ho anareo tsirairay avy. Tsangatsangana, mizaha-tanàna, ny lafitsarany, fa jamais nareo tsy mananjo
hioatra ny zavatra ampisehoana anareo rehefa tonga any nareo tonga tany reny. Non, ary rehefa miverina avy any nareo de hitantara ny zavatra soa fa tsy mahazo miteny ny zavatra mifanohitra am'izay hoe Rusiana ngeka mandaroka bombary mamono olo. Non, tsy azonareo atao zay. Zay ny valiny zay. Ka ho avy zareo Madagasikara ao, tsy azonareo atao ny teny hoe antony Rusiana de manao abus de mangorona renakibony tany. Zay ny valiny reny. Raha formation de nareo tany de zay ny formena anareo. Itsangatsangana de nareo tany izay ny aletika ny atodoanareo. Fa sao di teny anareo hoe miala za ty zay mba nitsangatsangana. Misy ny teny hoe reny raha mba nitsangatsangana ka mba avoaka Madagasikara tsy antsontsika zao. Mba misaina. Ianareo de hiaron'ny Russie. Na inona ataon zareo Madagasikara de zay ny asanareo. Afaka miteny zany reny olona nandeha tany reny raha ohatra ka nisy hoe resaka fandrarana ratoekarena, foto-drafitrasa, inona daholy, tombotsoa Madagasikara. Raha hoe misy an'izay ny dianareo tany, atreto aloha de mbola tsisy, mbola ny Russie no mahazo tombony atreto, ny Rusiana. Atreto de mbola tsisy zavatra mipetraka resaka hoe foto-drafitrasa ho an'ny Malagasy, ara-toekarena na fanampiana, ara-bola, tsisy. Mbola adevitra mikasika ny secret atreto ho alainy. Tanao, mbola ny tombotsoan'ny Rusiana ihany atreto mandainy anareo zay teny hoe efa nisy an'izao. Non. Anareo influenceur io, raha masana nareo de mitenena hoe efa nisy an'izao, na hoe ara-toekarena, areo foto-drafitrasa, fanampiana amin'ny resaka fambolena ina, mbola tsisy. Mbola tombotsoan'ny Rusiana aloha atreto. Ohatrany firenena rehetra zay nandalovany, ohatrany nahazo antsika tamin'ny 1975 à 81, mbola zay aloha atreto, mbola ny tombotsoan'ny Rusiana aloha atreto. Ohatrany Burkina Faso, ohatrany Mali, Niger, fa raha ohatra ka basy tany kosa aloha de afaka anatsipitsipiny reny. De mba ialana an'izay zany hoe ny image raty zay, de zay ny diavanareo influenceur. Handio azy am'izay mba hitan'izao mason'izao tontolo zao hoe tsara zany Russie zany, mafinaritra zany. Zany raha mba nitondra nay nitsangatsangana anakany Russie. Zay raha mba noentiniko. Zay zany ny anareo zay. Teo ihany anareo Amerikana, zay ngamba noentinareo nitsangatsangana tany any Amerika. Zay nge zany ny asanareo influenceur. Zay raha mba anareo nga la France ngamba nitondra nay nitsangatsangana tany France zany. Rusiana raha mba nitondra nay tany mba nitsangatsangana de nanao an'izao zay de nitaingina le ana reny zay, tsy inona iny de nitsidika toerana zao de le toerana tsara reny. Izay zany ny sisa ny argumentareo ahafahanareo miaro tena. Fa tsy nieritreritry hoe aiza ny tombotsoandra Malagasy, aiza ny tombotsoan'ny tanindrazana. Zany hoe nareo influenceur, ianareo no vo influencer. Nareo mijoko no voajoko, ohatray mpijoko voajoko. Mbola ny tombotsoan'ny Rusiana jusqu'à maintenant, mbola tsisy afaka miteny nareo hoe zay nandeha tany iny de zao ny zavatra tombotsoa azonay, zao ny tombotsoa azonay, zao ny traikefa nananay, zao mikasika ny Madagasikara. Satria io entre firenena io Rusiana sy Madagasikara fiaraha-miasa io. Mbola tsisy atreto. Mbola ny tombotsoany io port secret, io secret na Dego io, mbola ny tombotsoany foana jusqu'à maintenant. Iverina amin'ny tamin'ny 1975 zay zany tsika à 81 fiarahana tamin'ny RSS. Zay teneniko hoe mba misaina fa tsy hoe eton'olona mitsangatsangana ry de nahazo tombotsoa Malagasy. Firenena ny resaka eto fa tsy anao en personne.
hoe faly anao zany de iny anao zany de defendre ka na inona zany ataony Rusianao zany de anao zany iaro azy satria manana dette anao nentina tsangatsangana tany na hoe nentina ny sasa fitombenana tany zany anao de manana dette satria nareo de tsy mananjoana ratsy ny Rusianareo hiteny zava-misy marina zay ny asanareo zay sarotra ho anareo ary tsy azonareo atao ny hiteny zava-misy marina fa tapenana amin'ny masonareo na nareo mpanao gazety nandeha tany na nareo influenceur nandeha tany tsy mananjonareo hiteny zava-misy na tsy mety ataony Rusiana ao Madagasikara ao manomboka eo amin'ny andehananareo mandrakizay mivadia nge nareo mivadia nareo zavatra au contraire nataovinareo nge nareo influenceur rehetra tany iny manaova mamoazy hevitra au contraire ny Rusiana nge nareo ahitanareo azy zay mila misaina ho aiza le firenena inona ny tombotsoa mba inona foto-drafitrasa mba inona ny fanapiny Rusiana jusqu'à maintenant tenena fa tsy hoe faly mandeha mitsangatsangana fotsiny comme ça de hoe zay zany le atao hoe fanapina amin'ny Madagasikara 33 millions tsika tompoko na 35 millions fa hiditra am'izany fa tsy fitiavatena de nangina nareo na inona zavatra miseho mangina satria zay le ilaina zay le ilaina zay le tadiavina zay le anareo mangina fa raha mitenanareo de hanatsara ny Rusiana ny asanareo na ina na mangalatra rena kibony tany izy ao tsy azonareo atao ny manakiana mba misaina fa tsy hoe andevozony resaka voyage anankiray mba inona zao ny azonareo tany ohatra na nisy formation ve azonareo eto nareo miasa misy fiaraha-miasa ve antanareo inona ny tombotsoa azonareo sasa fitombenana fotsiny de vita ale sasan'ireo tsy fatry ny taingina niny ohatrany tokotobila kely iny fotsiny de falifaly de zay mafa manomboka hatreo nareo de miaro an'zareo ny asanareo na mangady volamena na manondrana volamena reo amin'ny taona tsy azonareo atao ny hitsikera azy fa sinon mba tsy tenenako hoe hinanina nareo voafatotra ianareo voafatotra tsy afaka hitaraina tsony hoe Madagasikara zao ny afaran'ity Madagasikara ty tsy azonareo atao tsony zany aza mibolagy amin'ny Poutine dikan'izay mivarotra fanahy ianareo satria nanidy vava jusqu'à maintenant tsy niteny intsony nahita mpanao gazety tanatin'ireny zavatra reny tsisy mampanao gazety ianareo tsony manomboka hatreo na inona zavatra miseho amin'ny tanindrazana tsy azonareo atao mitabataba i contre ny Rusiana reo Russie reo satria nareo fa nivarotra fanahy jereo tsisy masamy teny firy nareo efa mialokaloka am'izao fotsiny na fantanareo zavatra tsy mety de tsy afaka hiteny nareo tsy afaka hiteny zay ny antony nandefasanareo any na nidina ny vavanareo ka na inona fitonganany firenena na inona zany de nareo mitehaka foana reo mety io zay ny asanareo manomboka nareo ny ala to Madagasikara ka nandeha nitsangatsangany tany Russie na nareo nanasa fitombenana tany Russie nareo mpanao gazety reny nareo influenceur reny be de be nareo tsy influenceur fa natao anaranareo moa zay nitondrana ny anaranareo nalefa tany nareo nalefa nivarotra fanahy ivarotra tanindrazana ka na inona mahazo amin'ny Madagasikara zany anohan'ireo mitady anjanakareo de mangina ny vavanareo zay ny antony nandefasana mangina ny vavanareo na inona loza jereo fotsiny na loza mahazo ao mangina ny vavanareo sanareo raha sanareo mba mitenena au contraire be de be ny histoire mikasika ny Rusiana zavatra tsy lety nataony tany amin'ny pays rehetrarehetra tany ny Afrique du Sud Nigeria Cameroun manaova recherche nareo influenceur reo de jereo hoe inona ny zavatra nataony Russie tamin'ireo firenenareo raha say anareo manao voatra anazy ao mitenena zavatra tsy mety nataony Rusianareo nareo influenceur zay nandeha tany reo mba mitenena zavatra tsy mety nataony Rusianareo raha sanareo nareo tsy satsony manomboka zao satria namarotra fanivarotra fanahy nareo
varotra tanyrazana ianareo. Sany zany nareo. Ianakihana an'ireo risianareo ny ratsy nataony tany amin'ny pays rehetrarehetra zay tononiko rehetra teo. Tany Mali, Nigeria, Cameroun, Ethiopie. Be ny zavatra tsy nety nataon'ireo risianareo tany. Fa mitenena nareo rasa. Oatra anazy zao, rasana kina ny risiny zavatra tsy nety nataony tamin'ireo firenenareo. Alohan'ny varotra ny Madagasikara. Sanareo. Satria ny mission-nareo dia agnidy vava na ina zavatra misepasy eo. Zay olona bebe vava rehetra dia nalaina le fantsangatsanganana mba hampanidiny vava dia manao bravo zay zavatra misepasy eo. Tsisy fodrafitrasa hatramin'izao tsisy mbola Russie mahazo tombony mametraka hafanina izy zay tanora, satria tanora Madagasikara fandon'izy reo tia rendrarendra tamin'ny tambazana bonbon dia mangina ny vava, mety na mitsangatsangana dia mangina ny vava. Ka na inona jiro srano tapaka tao ary dia efa nanidinareo ny vavanareo, fa nareo lasa fitombena tany Russie. Dikan'izay le mpisotona lakolosy amin'ny zavatra tsy mety rehetra zany efa midy daholo ny vavany tsy mahazo miteny tsony. Dia hoaiza Madagasikara zany avy eo totongana. Dia marefo dia mora mangala ny arenao mba amsaina. Atao ino loha be reo aby, io atodoa io atao inona? Atao ino io atodoa io? Anareo isotona ny zavatra tsy mety hitabataba zany idina daholo tonga dia entina mitsangatsangana malaky. Dia misy dety avy eo dia tsy afaka miteny dia midy ny vava. Dia ho anaona zany ny firenena rehefa avy eo robain'olona dia mangina satria misy dety, satria efa nentina mitsangatsangana tany dia tsy afaka miteny. Mba zanaka malagasy ihany. Raha say anareo rehetrarehetra nandeha tany reno dia mijereva manaova recherche hoe inona daholo ny zavatra tsy mety. Nisy von'olona mamparikoriko nataon'ireo eo Afrika Koro reo, amintsika eo zao reo nisy von'olona marikoriko tany amin'ireo pays nitononiko teo reo. Mba manaova anareo fandarina ohatran'izao tany sao daholo ny ratsy nataon'ireo risianareo Afrika Koro. Raha say anareo, nareo tsy satsony satria misy dette, satria nefa noentina mitsangatsangana, mena bonbon, mena sakafo satria mahantra kely dia tsy mana moyen anaovana vacances dia noentina mitsangatsangana tany. Dia iny andinany vavanareo. Ka na inona ny zavatra nisepasy ny firenena dia midy ny vavanareo. Nefa zanaka malagasy, ianareo ny antenana isotona lakolosy raha misy zavatra tsy mety ny tanindrazana firenena. Ianareo ny tabataba, fa zao ianareo dia efa nivarotra fanahy. Midina ny vava. Tsy afaka miteny tsony fa bravo no azonareo atao. Na inona zavatra tsy mety ataon'ireo Afrika Koro reo amin'ny tanindrazana, bravo. Efa niresako taloha ela be zany hoe zao ny système an'ireo manipulé areny alainy le ola tanora reny varovarotany sakabelo tambitambazo entina mitsangatsangana meny sakafo zao entina mitety ana ampisoana ty zao ity vakoka zao ity zao eto Russie aty tany malaza eto aty de falifaly satria tsy nahita an'izany hatramin'izay niainana. Dia varom-panahy satria mbola tsy nahita an'izany hatramin'izay niainana. Fa nga izy ampisehoanareo ny toetra ratsiny, zavatra tsara nasehonareo dia falifalinareo dia nareo nidoka azy avy eo eran'izao tontolo zao. Tsara zany miaraka amin'ny Russie zao. Ka na ina ataonao tanindrazana efa voafatry ny teninareo, sarotra anareo ny amerina an'iny hoe nanao zao ndraiky le Russie nato aminay azy fa izy tamin'ny voalohany izay manko nidokadoka azy fa zao hitanay ny toetrany tsy azonareo atao tsony zany. Ohatra ny pays azo le nitanytsako teo tsy mahazo ataon'ireo influenceur any amin'ny pays sasany tsony. Rehefa nanao signature anao dia tsy afaka mandoka azy na ho tapany ny tendany havanao dia mandoka ny ataonao bravo. Tsy hainareo hoe le fahafahaleovan-tena mihitsika mihitsy nefa tsy fantanareo zany hoe matoa idina ny vavanao dikan'izay efa le fahaleovan-tenanao mihitsy ny potena. Ianareo zay antenainy tanindrazana iteny manidy vava amin'izao dikan'izay le fahaleovan-tena mihitsy nefa marefo midina. Nefa nareo zay mba antenainy vahoaka malagasy tabataba hiaro azy satria ny député rehetra fa manao efa mivarom-panahy
de anareo zany sisa mba antena nareo influenceur misy vandivandy aby roko ny sasany na mpanao gazety ary varim-panahy daholy tanao refa azo ny TVM izy mivalapatra amin'ny TVM amiarena miaina manjery zay olo toerana tokony tabataba daholy de alainy rusianina mba amizay na inona mahazo ao de tsy hen'izao tontolo zao no mahazo antsika Madagasikara ao na inona bloqué tout fetsy izy raha mba Madagasikara afaka nanao an'izany tamin'ny tany hafa koa hoe tsy foatsika mianakavy de tsy alaitsika any amanjery de amizay tsy afaka miteny firy reo de na inona mahazo an'zareo ao atsika ny tanàna tsy hen'izao tontolo zao no mahazo an'zareo zay ny azo amin'ny Madagasikara bloqué zareo petahan zareo any amin'ny any amanjery idiny zareo vavany influenceur mody midansy ery kolotsaina de falifaly tsika malagasy na ina amizay mahazo atsika ao na aravaina any arena tsy afaka miteny tso fa le zavatra tsara tatatatsika tamin'ny voalohany foana no fantan'izao tontolo zao de ny tanora malagasy zay nandeha nivarotra fanatany Russie reny amizay na lefa tany iny reny le mitiaka foana reny na de misy efa fahatolona ary ao tsy afaka micontre tsy afaka manohatra tso satria efa nanao sonia efa nanaova zareo dépense fa raha say anareo de manaova ohatra anazy ao tansony manaova recherche tany sao daholy le fahatolona nataon'ireo rusianareo tany amin'ny tanàna anankiray no ny fangalana rena kibony tany eto tsy mahazo manohatra tsony ao satria efa nazy tsy azo atao tsony manohatra bravo ny ataonareo fa zay contre eo de zay ny androany zay makasitraka atsika rehetra ty ampafatra anareo foana hoe ina marina moa zany dian'ireny tany iny varotra fanahy zavatra efa niainatsika io niaraka tamin'ny RSS Russie tsy manana ny rusiana tsy manam-bola omenanao zany ny tombotsoany ihany ny azy ola fetsy be tena hoe fetsy nareo mafantatra an'izany tantaran'izany firy ny mpianatra nalefa tany nanao ahoana rehefa miverina avy any nanao ahoana fa miverina avy any makasitraka tompoko saotra atsika rehetra miraha soatrano antokatrano tsirairay avy madamo isamia misaina tonga saina am'izany tsika fiara-miasa ho azo atao tsara ny miara-miasa fa mba mila fetsy koa mila tonga saina manina ziska zao tsisy zavatra vitan'zareo fa nian'zareo ihany atsika manan-karena ka atsika ne manan-karena ambany tany fa atsika mianao mahantra de mbola plus que ça satria tsy afaka andeha hanampy anao andeha ame fanampiana ho anao zany fotodrafitrasa ina fambolena anao tsisy raha iny an'izany ny guerre ataony io raha tsy hitan'izay anaovana azy tady vola izy amatsiana resaka ara mafana am'le ady be io de anao démonstration koa izy eran'izao tontolo zao hoe azonay daholy reto azonay Mali azonay iana azonay koa Madagasikara zao zay tsika zany manomboka atreo zany tsika rehefa tena irona any de fa hoe bon fa varitsika koa zany tandrefana ataony la fitaovana zay nataoko atao ho tara am'to io lasa champ de guerre Madagasikara io champ de guerre io mila misaina atsika vahoaka malagasy moa ty resaka ty eno tsara fa raha io influenceur raha sara de mba manaova recherche ina daholo ny zavatra ratsy nataony Russie famonoan'olona tany amin'ny tany rehetrarehetra ny tany saky teo pays reo raha say anareo influenceur reo saotra tompoko mankasitraka atsika rehetra alefasin'ny cœur partageo bisous daholo tiako nareo ranga resaka mafarifary ndray tsika faran'izao fa mila mitandrina atsika am'reto rusianina reto mila misaina fanta mpitondra fanjakana zany fa efa nivarotra fanahy daholy satria nitambazana tanky kilalao hitanao hoe firenena mahantra tena tsisy lavanazy zany Madagasikara de ohatra entina mitsangatsangana tanora de tambazana tanky ny mpitondra de bisous daholo makasitraka tompoko tahin'Andriamanitra Madame Lewis